telopolo isika Genesis toko faharoa amby telopolo ny andiny fadimy amby roapolo ka hatramin'ny andiny faraiky amby telopolo no vakina resaka petsakanana zany tenin'Andriamanitra izany ary ekeo fa voasoratra zany teny zany mba ho antsika rehetra manarika an'ity fitoam-pivavahana ity. Dia Jakoba irery no sisa nitoetra teo ary nisy lehilahy anankiray nitolona taminy ambara-pahazavaratsy ny andro. Rehefa hitany fa tsy naresy azy izy dia notendreny ny fotopeny ka dia nivika ny fotopeny raha mbola nitolona taminy izy. Ary hoy izy avela ho aho andeha fa efa mazavaratsy ny andro fa ho kosa Jakoba tsy avelako andeha ianao raha tsy tahinao aho. Ary izy taminy iza moa no anaranao dia hoy izy Jakoba. Ary ondray izy tsy atao hoe Jakoba intsony ny anaranao fa Israely satria efa nitolona tamin'Andriamanitra sy tamin'ny olona ianao ka nahery. Dia nanontany Jakoba ka nanao taminy hoe masina ianao lazao kely zay anaranao. Ary hoy izy ahoana no anontanianao ny anarako dia nitahy azy teo izy. Lioko ndray toko fahavalambinifolo lioko toko fahavalambinifolo manompo amin'ny andiny voalohany toy izao indray ny voasoratra. Ary Jesosy nilaza fanoharana taminy fa tsy mety raha tsy mivavaka mandrakariva izy ka tsy reraka. Dia nanao hoe nisy mpitsara tao an-tanàna anankiray zay tsy natahotra an'Andriamanitra namena masolony ary nisy mpitondra tena tao amin'izany tanàna izany zay nakao amin'ny matetika ka nanao hoe omerariny aho amin'ilay manana ady amiko. Ary tsy nanaiky izy aloha fa rehefa afaka izany dia nanao anakapo hoe izy na dia tsy matahotra an'Andriamanitra aza aho sady tsy mena masolony mba omeko rariny ihany io mpitondra tena io fa manahirana izy. Fa ndra ho avy mandrakariva izy ka mpahasosotra ahy. Ary hoy ny tompo eno zay lazan'ilay mpitsara tsy marina fa Andriamanitra tsy hanome rariny olom-boafidy ny va zay mitaraina andro amanalina mitaraina amin'ny andro amanalina ary moa hita rehetrrehetra va izy lazaiko aminareo fa omeny rariny faingana izy. Farany Tesaloniana voalohany toko fadimy andininy fafito amby folo toy izao no voasoratra. Tesaloniana voalohany toko fadimy andininy fafito amby folo mivava ka aza mitsahatra makatoerana tompoko. Avy amin'ny alalan'ireo teny ny soratra masina lovakena ireo no akatsika fampianarana fampahirezana amin'ity androany maraina ity. Dia zao no teniko aminareo ao anatin'ny fotoana nambarako ny teny dia tena mino mihitsy ianareo fa hiasa eto ny tompo hiasa amin'ny alalan'ny teny izy ka ianareo zay marary ho sitrana tsy misy masakana ny herin'Andriamanitra manasitrana raha mino ianareo amin'ity androandroany ity. Ho anareo zay manana olana amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra zay toriko androany dia izy famonjena mahagaga ataony ho anareo. Tahaka izany ihany koa izy fitahian'Andriamanitra ataony ho anareo zay mino daoka hiteka iorakoraka mafy be izy. Alleluia. Ny fampianarana entiko anareo androany dia fampianarana mikasy any amin'ny vavaka ny mahazava-dehibe ny vavaka zay atao ary ny asa lehibe ataon'Andriamanitra ho an'ireo olona manao an'izany vavaka izany eo amin'ny fiainana. Eno tsara zao afatra hitiko zao tompoko raha tena kristianina ianao raha tena olon'Andriamanitra marina tokoa ianao dia izao tsy maintsy manokana fotoana anaovana vavaka isan'andro ianao.
raha isandre olona zay fa nanolo tena ho an' Jesosy, resy lahatra ary nampandrosa Jesosy mba hitoetra ao anaty, ary ambony zany tena hoe anompan'Andriamanitra marina tokoa ianao mandritry ny androm-piainanao rehetra, dia zao ny afatra avy any an-danitra avy amin'Andriamanitra entiko anareo androany. Tsy maintsy manokana fotoana anaovana vavaka isan'andro foana ianao, tsy maintsy, fa tsy hoe safidy hoe tianao a dia manao, tsy tianao a dia tsy manao, mazoto androany dia hivavaka, tsy mazoto androany dia tsy hivavaka. Tsy maintsy manokana fotoana isan'andro anaovana vavaka ianao. Na inona zava-misy, na inona olana, na inona tsy fampiny fotoana, dia zao ihany, tsy maintsy manokana fotoana anaovana vavaka isan'andro foana ianao. Ahoana ho Jesosy liko toko vavalam-bifolo andiny voalohany lay nivakitsika teo, mazava ny teniny hoy izy, tsy mety raha tsy mivavaka mandrakariva izy ka tsy reraka. Tena tsy mety mihitsy ny fiainantsika amin'ny maha-kristianantsika raha tsy mivavaka. Tsy mety raha ohatra ka hoe kristianina ianao kanefa mbola manota, kristianina ianao kanefa mbola misary adala tahaka ny jentilisy, kristianina ianao kanefa mbola manao tsy fanao, manao zay mahamenatra eo anatrehan'Andriamanitra. Dia tahak'izay ihany koa hoe tsy mety amin'izao maha-kristianina anao zao raha ohatra ka tsy mivavaka ianao. Tsy mety amin'ny maha-olombelona anao hoe tsy misakafo na tsy miaina amin'ny toerana misy rivotra madio. Dia tahak'izay ihany koa tsy mety amin'ny maha-kristianina anao raha ohatra ka tsy mivavaka ianao. Tena tsy mety mihitsy le izy. Paoly apôstôly moa arak'ilay tenin'ny baiboly novakitsika teo dia zao ny teniny mazava be, tsy adikevitra, hoy izy, mivavaka aza mitsahatra. Natao fiainana lay mivavaka ry havana malala. Tsy maintsy manokana fotoana avana vavaka isan'andro foana ianao, satria tsika nge ry havana ka tsy tompony fiainantsika eto ambony ty tany ity tsy tompony zavatra rehetra ataotsika tsy tompony fotoanantsika ary eo indrindra ny matoka antsika tomina hoe satria tsy tompony fiainantsika eto ambony tantsika, tsy tompony zavatra ataotsika, tsy tompony fotoanantsika, dia ny tsara indrindra dia hoe ny mifandray amin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny vavaka ary tanterahana isan'andro izany. Ianao inge zao zavatra tantarako aminareo zao, hatramin'ny taloha ela be tao ary hatramin'izao dia miainy ny vavaka ataon'ny olona io Andriamanitra io, ary mamaly azany vavaka izany araka ny fangatan'ny olona. Ny hitako anaty baiboly aza dia hoe manao mihoatra noho izay angatahana na noho izay noheverin'ny olona aza io Andriamanitra io. Isika nge zany raha ohatra ka amporisina mba hivavaka dia ho fahasoavana ho antsika nge le izy amena. Ele hoe mivavaka isika mba ho fampona an'Andriamanitra, fa mivavaka ihany koa tsika mba ho fahasoavana ho antsika le izy. Ahoana hoy ny tompon'Andriamanitra tsy toa any amin'ny Jeremia 3:7 efa hainareo izay teny izay, hoy izy, antsoy aho dia ho valika anao ka ampisehoako zavatra lehibe sy sari-patarina zay takatry ny sainao. Ary any boky Mateo ihany koa 7 dia mbola nanentana Jesosy fa zay mangataka nomena, zay mitiady no ahita, zay mandondona ny voana, ary mbola nanana mafy izy hoe lay Andriamanitra rainareo zay ny an-danitra dia amalsoa zay mitady azy izy, anome zavatsoa ho an'izay mangataka aminy izy. Noho izany dia mitona anao aho, mitona antsika rehetrarehetra isa matan'olona tonga eto, ny ino
fa izany tokoa io Andriamanitra ivavantsika io miaino ny vavaka ataontsika izy ary mamaly an'izany vavaka izany amin'ny fomba magaka tena magaka manamarina zany tantarako aminareo zany akio lay Hébreu 13:15 fambarako aminareo matetika moa le izy hoe zao voasoratra tapan'ny farany hoe Andriamanitra ozy izy dia mpamaly soa zay mazoto mitady azy mpamaly soa zay mazoto mitady azy raha karazan'le olona manao vavaka isan'andro anao tia miresaka amin'Andriamanitra isan'andro anao dia azo antoka fa ho valian'Andriamanitra soa zany olona zany ho tanteraka amin'izay manao amen mampeny ely izy amen ary mbola manamarina izany akio ny teny nataon'ny Paoly ahoana ho izy any amin'ny Romanina 10:12 manan-karena omeny zay rehetra miantso azy io Andriamanitra io manan-karena misy zavatra be dia be ao an-danitra ao zay tsy tambosaina ary efa nomanin'Andriamanitra zany zavatra be dia be zany zay matoka amin'ny Baiboly miteny hoe manan-karena omena zay rehetra miantso azy io Andriamanitra io ka amin'ny fotoana ahitan'Andriamanitra anao hoe tena mazoto mitady azy anao saika isan'andro dia mazoto mitady azy anao mazoto mitady azy amin'ny alalan'ny vavaka dia misy zavatra be dia be ihany efa nomaniny ho anao ho tanterahany aminao ane zany ho tanterahany aminao ane zany ka dia mampirisika zany androany ataovy zava-dehibe ny manao vavaka tsy hoe eto am-piangonana ihany anao no anao an'izany fa trany amin'ny tokantrano misy anao any mihitsy ny anentanako anareo moa dia hoe manao pratika ny vavaka io foana ianao rehefa aveo zao ivavaka tsika fa rehefa tonga ny tokantranonao ianao manokana fotoana manaova vavaka mandoalika mihitsy ianao amen halleluja dia mbola ianao tsara ihany koa ange so zavatra tantarako manaraka aminareo zao hoe ato amin'ny bokin'ny Daniela 9 dia ny tena tian'Andriamanitra ambara moa amin'ny alalan'io bokin'ny Daniela 9 io dia ny hoe raha mivavaka amin'Andriamanitra ianao raha mitady an'Andriamanitra amin'ny alalan'ny vavaka ianao dia vonina iainanao izy ary vonina maly anao izy ary ampiseho zavatra lehibe sy magaga tsy takatra sainao eo amin'ny fiainanao io Andriamanitra io amen ino tsara ny tantara ndray mandeha dia tojolana lehibe Daniela satria nisy didina voaka tao amin'ny firenena nisy azy fa na izy anao fangatahana dia tsy maintsy manaiza izy anao fangatahana ho anatin'ny 2 volana dia tsy maintsy manao fangatahana amin'ny mpanjaka na izy anao vavaka ho anatin'ny 2 volana dia tsy maintsy manao vavaka amin'ny mpanjaka fa zay manohatra n'izany dia ho samborina ary atsipo anaty lavaka misy liona zay zany zavatra nisy Daniela nefa amin'ny maha-olon'Andriamanitra azy dia fady azy zany hoe anao fangatahana na hoe anao vavaka ka hoe amin'ny olona anaovana zany na mpanjaka no anaovana zany fa raha manao fangatahana izy na manao vavaka izy dia amin'Andriamanitra lay nahary lanitra sy ny tany ihany amin'Andriamanitra zay nahary azy ihany no anaovany an'ilay vavaka sy anaovany an'ilay fangatahana dia karaha fa ian'ny Daniela hoe vo isy niny didy zany hoe tonga ilay olana dia ina nataon'ny Daniela lasa izy nandoalika ny vavaka teo anatrehan'Andriamanitra ary intelo isan'andro mihitsy Daniela no nanao an'ilay vavaka ny mampahery moa dia hoe
efa fanaony hatramin'ny taloha le izy zany hoe fony Daniela tsy mbola nandalo olana mbola lalana feny voninkazo ny lalana ny zorana dia nataony foana dia nanao vavaka intelo isan'andro Daniela ka rehefa tonga indray ny olana mahafaty dia tsy niova tamin'izany fomba fanaon'izany izy fa mbola intelo isan'andro foana no nanao vavaka Daniela tamin'Andriamanitra nefa zay fihetsika Daniela zay fanokana fotoana nanaovany vavaka zay dia zava-dehibe tamin'Andriamanitra ary natokan'Andriamanitra tapa-kevitra hoe na dia efa voisin'ny azy ny didy fa ho samborina ary tsy maintsy atsipy ao anaty lavaka misy leoana zay rehetra tsy mivavaka amin'ny mpanjaka zay rehetra tsy manao fankatana amin'ny mpanjaka na dia efa voisin'ny ary ny didy dia izao ny azy hoy Andriamanitra tsy maintsy hamonjy any Daniela tsy maintsy asehoko any Daniela ny famonjeny tsy maintsy porofoko aniny fa niantso ahy izy dia mihaino azy aho nangataka zavatra tamiko izy dia hovaliko izy ary mihoatra no zay nangatany azy no ataoko any Daniela eno tsara ke voasoratra Daniela toko fahenina andiny faraika ambin'ny folo no mifantatra Daniela fa efa voisiny ny didy dia nakao an-tranony izy ary varavarakely ny tranony ambony nanandrifany Jerosalema dia nivoa koa intelo isan'andro no nandoalika ka nivavaka sy nisaotra toana atren'Andriamanitra izy satria fanaony hatramin'ny taloha izany farany azy nisy nahita Daniela nanao vavaka intelo isan'andro tamin'Andriamanitra io dia nambara tamin'ny mpanjaka ry mpanjaka lay olona no babo avy any amin'ny tany Israely avy any amin'ny tany Jiosy zay nametranao andraikitra ato amin'ity lapam-panjakana ity hitanay izy ao fa tsy makatony ny di tsy lalàna zay nosoniavinao ry mpanjaka manambary zany fa tena manohatra anao mihitsy io manao tsinitsinina anao io ka dia hoampiaritsika amin'ny lalàna ho samborina izy ary atsipo anaty lavaka misy liona dia hoy ny olona ny orakoraka be dia samboriny Daniela dia tsy haiko zay fomba nataon'ny olona azy taona lanjalanjaina tahaka filanjana biby na hoe natao ahoana fa dia ny orakoraka ny olona nakany amin'ny toerana misy lavaka itoerany liona Daniela amin'izany izy batain'ny olona angambana na izy taritiny olona mbola tsy nijanona ihany fa nivavaka tamin'Andriamanitra zay tompony izy satria ny finoany dia mihaino vavaka Andriamanitra ny finoany dia mihaino azy Andriamanitra ny finoany dia mamaly azy Andriamanitra ny finoany dia afaka manome azy mihoatra no zaingatany Andriamanitra ry havanao mba tiako raha ohatra ka tahaka izany daholo isika rehetrarehetra manarika ty fotoam-pivavahana ity ary zay finoanao zay no manosika anao hivavaka foana isan'andro tsisy ny olana hivavaka foana isan'andro anao misy ny olana dia mbola hivavaka foana isan'andro anao amin'ny anaran'i Jesosy Andriamanitra ny hamagy atsika ary hitondra antsika rehetra ho amin'izay fiainana izay halleloia amen dia tonga teo mba afaka teo amin'ilay toerana misy liona dia sokafana ny varavarany liona dia nitazaniny rety liona be ahita raharay ianao androany Daniela hoy ny olona dia nalainy Daniela dia nalatsaka tsy haiko na ny lohany nalatsaka voalohany na ny tongony fa dia nalatsaka tao Daniela dia nitena varavarany liona dia tena mahagaga Andriamanitra mahagaga asakasaka ao zay tsy mino azy asakasaka ao zay tsy ankina aminy asakasaka ao zay tsy tehitra an'Andriamanitra ary asakasaka ao zay tsy hanao vavaka mihitsy no ny ato maro samihafa fa izao manokana dia resy lahatra hoe mahagaga Andriamanitra tena mahatalanjona ny heriny inona ny traka ho ianao tonga amin'ny mpanjaka ohatra mino tsy mino ihany le mpanjaka
mino izy hoe tena mahavoavonjy amin'ny Daniela ilay Andriamanina kanefa ohatrany tsy mino ihany izy fa dia zao aloha nakany amin'ilay toerana misy liona ny mpanjaka tsisy nafantatra fa nakany izy dia nakao vavalavaka Danielo move tsy namonjy anao ny Andriamanitra hoe Danielo tonga dia nandre feo vanina ty lavakany ilay mpanjaka ry mpanjako namonjy ihany ny Andriamanitra vavako naniraka ny anjelina izy nanakombona vavany liona mbola velona ihany eo Daniel natao anaty lavaka taitra be mihitsy mpanjaka marina ve sokafana kely io Daniel mandindika apa nisy anatiny ao mandindika apa nisy anatiny ao natsonina ny olona rehetra avianareo fa misy inona tsy navita na inona tamin'ny Daniel ny liona satria namonjy azy ny Andriamaniny zay ny tenin'ilay mpanjaka avoatao izy tena voaka tao Daniel fa rehetra zay ny ampangany Daniel ny atsipy tao anaty lavaka mbola tsy nitety tany akory tonga dia krako tonga dia tena mbavany liona vita matavy fa Daniela avitra sy matsara nahazo voninahitra Andriamanitra halleluja zany ake matoka mampaheranareo hoe amin'ny maha-kristianina anao aza tao ambany zavatra mihitsy vavaka io milamina tsara ny fiainanao ankehitriny tsy misy olana mandeha lalana voninkazo foana ianao dia hoy aho hoe ataovy ny vavaka ataovy isanandro foana ny vavaka amen sanatria ka tojo olana ianao aza mitanondrika aza kivikivy na mamoy fo ianao kristianina ianao olon'Andriamanitra mahery ny Andriamanitra evavahantsika dia hoy aho hoe atao foana isanandro ny vavaka amen atao mpanjaka faharoa indray toko faha 20 mpanjaka faharoa toko faha 20 dia misy tantara tahaka izao indray tojo olana tsy napozina Ezekia mpanjaka ny Joda tamin'ny Ezekia tena enjana be mihitsy ilay olana satria nohariny tahaka ny vehivavy hiteraka nefa tsy manana hery amoana an'ilay zaza enjana angesany azo antoka fa hofatiny zaza okibo satria tara fivoahana dia sepitra ary na dia ny dehibe azy no izy tsy manana hery amoana an'ilay zaza dia mety ho faty ihany koa enjana zany tataka izany no nandraisany Ezekia ny olana zay nahazo azy dia ina nataony lasa izy nakao an-tranon'Andriamanitra nitondra n'ilay taratasy manambara n'ilay olana nety atao an-tranon'Andriamanitra ilay taratasy manambara n'ilay olana dia novakiny tao an-tranon'Andriamanitra le izy ity ny voasoratra ry Andriamanitra olana ho ahy ity olana ho an'ny vahoaka tariko ity ka dia entiko atao amin'ny tranonao vonjeo zahay tanao zao voasoratra mpanjaka faharoa toko faha 20 ady fevitra 20 dia niraisiny Ezekia tamin'ny tanany iraka ny taratasy ka novakiny dia niakatra nakao an-tranon'i Jehova izy ka namelatra iny teo anatrehany Jehova ary Ezekia nivavaka teo anatrehan'Andriamanitra ka nanao hoe ry Jehova Andriamanitra Israely zay mipetraka amin'ny kerubima ianao dia anao rery ihany no Andriamanitra fanjakana rehetra ambony tany fa ianao no nanolo-lanitra sy ny tany atongolano ny sofinao Jehova ka miaino airato ny masonao Jehova ka mijere ary mandrenesa ny teny Sakiriba zay nampitondrainy iaika an'Andriamanitra velona Jehova marina ihany tokoa fa reo mpanjakany Asiria dia efa nandrava ny Jetlisy sy ny taniny ary efa nanary ny Andriamanina tao anaty afo satria tsy Andriamanitra ireny fa asantanan'olona ihany dia azo vato ka dia azony nosimbany koa ankehitriny Jehova Andriamanitra io mitarena aminao aho vonjeo izahay amin'ny tanany
mba hafantarany fanjakana rehetra ambony tany fa ianao dia anao irery ihany Jehovah no Andriamanitra. Tatak'izay ny vavaka nataony Ezeka. Dia le teny terem-boalo moa dia hoe mihaino vavaka Andriamanitra ary mamaly vavaka Andriamanitra ary afaka mamaly antsika mihoatra no izay angatantsika sy izay no everitsika aza izy. Dia ina nataony Andriamanitra? Nazo rema, nazo faminaniana Ezeka, asa matahotra, asa matahotra. Efa henoko ny vavaka nataonao, efa nohenoko ka dia amaly vavaka anao aho, amonjy anao aho, amonjy anao amin'ny fomba mahagaga tsy takatry sain'ny olombelona aho. Dia tena namonjy tokoa Andriamanitra satria tantarainy tenin'Andriamanitra fa nialina iny dia tonga ny anjelin'Andriamanitra ny rany ho any amin'ny tompo nisandreto fahavalo ny Ezeka sy ny vahoaka joty reto mba hamonjy sy andringana azy rehetra. Ary voalaza amin'ny Baiboly Mpanjaka faharoa toko fa 7 azy 2:30 fa 10:20 sy 2 hetsy no maty tao amin'ny tompony Asiriana ka dia resy ry zareo. Ary Sankeriby ilay lehibe ny Asiriana, lehibe vava, le mpanao tsinotsiny an'Andriamanitra, le manao an'Andriamanitra tony tsy misy. Tantarain'ny Baiboly hoe noto tamin'ny kenatra izy ary niara-niosina ka ny zanany lahy mihitsy no namono nafaty azy. Riavana malalo fanontaniana apetrako amintsika rehetra dia izao: inona ny olana misy aminao amin'izao fotoana izao? Inona ilay olana? Atim-piainana manao ahoana no atreanao ankehitriny amin'izao taona diavintsika izao? Dia izao no teniko hoe tian'ny laona amin'ny mampanompon'Andriamanitra aza matahotra toy ny teo aloha ntsony ianao. Marina fa toa resy ihany ianao teo aloha, toa tsy tavavoaka tamin'ilay zavatra sarotra anatryanao ianao teo aloha, hoy aho hoe teo aloha zany. Fa ny androany ity aza matahotra intsony ianao. Mino fa afaka hiaino ny vavaka ataonao ny Tompon'Andriamanitra ary afaka amaly anao, amaly ny fangatanao amin'ny fomba magaga ary amin'ny fomba tsy takatry ny saina. Amen. Ny ankatako aminao dia hoe manokana fotoana mandoalika amin'ny vavaka. Dia eto anatry Andriamanitra lay olana, eto anatry Andriamanitra lay ady atreanao. Fa efa laza Andriamanitra teo fa hiaino anao izy ary amaly anao izy. Ary amin'izao fotoana izao mijory eto anatry anareo aho amin'ny mampanompon'Andriamanitra, mitsodrano anareo hoe tahaka ny niainon'Andriamanitra ny vavaka Daniely sy ny vavaka Ezeka, tahaka ny namonjen'Andriamanitra azy ireo amin'ny anaran'i Jesosy. Tahaka izany no hainon'Andriamanitra vavaka ataonao, tahaka izany no amonjen'Andriamanitra anao. Asiteka mabe. Halleluja. Ny mampaheraka riavana tsy miova io Andriamanitra ivavantsika io e, tsy miova amin'ny tena loka ny vavana izy. Tiako amafisina le teniny Jeremia 3:7 antsoy aho dia ho valiko ianao ka mpisehoko sarotra lehibe zay sari-patarina zay tsy takatry ny sainao, tsy takatry ny heriteritrao ho ataoko aminao zany hoy Andriamanitra. Ary ataoko fa hainareo le tenin'ny Baiboly no meritiko 7:20 ahoana ho ny Baiboly? Andriamanitra tsy mba olona kandaika na zanak'olombelona kanenina moa efa nilaza va izy ka tsy ho efainy zany, na efa niteny va izy ka tsy hotoviny zany. Efa nilaza izy fa hiainy vavaka ataonao, efa nilaza izy fa amin'ny fomba magaga no amalin'ny vavaka ataonao. Dia arak'izany tokoa io Andriamanitra io. Amen. Anao pratika tsika rehefa avy eo hivavaka. Samy hitondra ny olana mahazo azy eo anatrehan'Andriamanitra ato amin'ity trano ity. Amen. Samy hitondra ny manahirana azy eo anatrehan'Andriamanitra ato amin'ity trano ity. Samy hitondra ny faniriany ihany koa. Aza mametra an'Andriamanitra ianao hoe tahaka izao ihany sako etiko anatrehan'Andriamanitra fa dia mandeha nisy olona vangeny mivady zay ka io ramatoa io nanana problema mpanambadiana maditra ny vadiny ary lasa
dia hoy nivadiko taminy ivavako anao zahay mba ody mivadinao piny olona io a tena mahavariana hoe vokely ve sa tena tsy mino mihitsy dia zao ny teniny taminay hainy ve zany hoe asainy mody mivadiko ohatrany nitsotsotra be any fomba fiteliko azy a fa raha ianareo nandreny zavatra nylasainy fanontany napetrany taminay dia hoy ianareo hoe vokely ve ty raha matoty sa tena tsy mino fa misy Andriamanitra ary mpamalosoa zay mazoto mitady azy fa za eto dia mijoro anatry ianareo amin'ny anaran'i Jesosy fa tena mihainy vavaka Andriamanitra anao pratika zao dia zao tsika ary rehefa tonga an-tranonao atao visan'andro mivavaka alleloia fa ty misy zavatra anankiray farany roainy devoly mpanao sakana eo matetika no mahavoafalitra ny olona vavaka izy fa tsy voaray valim-bavaka satria indraindray eo amin'ilay olona misy devoly mpanao sakana tsy fahinareo ve ny tantarany Daniel atao amin'ny Daniel toko 10 ao hoe tamin'ny andro voalohany nanaovan'ny Daniel vavaka tamin'Andriamanitra dia hoy Andriamanitra hoe tamin'ny andro voalohany dia efa henoko fangatanao efa henoko fitarainanao fa saiky voasakana lay anjely mpitondra valim-bavaka tao anaty ndraiky am-roapolo andro no nahavoasakana azy sorana moa tompo fa vita ndraiky am-roapolo andro vaky mibarazy ka ny devoly mpanao sakana nge manana ny heriny fa Jesosy tsika sy ny anarany keo nge ambony lavitra noho ny herin'ny devoly mpanao sakana e tiako ambara dia zao rehefa mivavaka ihany koa anao ka afapo ianao tamin'ny zavatra nangatanao sy ny zavatra nentinao tao anatry Andriamanitra dia dindinio sao dia misy mpanao sakana indray ao ka raha fantatreo fa misy mpanao sakana roay amin'ny anaran'i Jesosy ny devoly mpanao sakana roay amin'ny anaran'i Jesosy fa mahery ny anaran'i Jesosy ary tsy maintsy tavavako mpandresy anao ary amin'ny anaran'i Jesosy azo valim-bavaka daholo ty fiangonana ity e Jesosy ty anay momba anay mandrakizay satsy zany ve alleluia ka andao ary tokoa dia hivavaka andohalika isika 10 minitra eo raha be indrindra ka 10 minitra andohalika hivavaka isika hitondra ny olana hitondra manahirana hitondra mifaniriana na misy zavatra hafa ihany koa tianao entina ho anatry Andriamanitra eto fa vonina iananao Andriamanitra vonina iananao Andriamanitra samy mivavaka arak'izany a sika rehetra toka manarika an'ity fotoana ity samy mivavaka izy